lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana mofo ny zanak'olona sy misotro amin'ny rano ianareo dia tsy manana fiainana aminareo. Izay mihinana ny mofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny mofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny mofoko sy misotro ny rako no toetra ao amiko, ary izao kosa ao aminy. Amen. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha sambatra izay mitandrina ny teny mpampifombeny ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Marina tokoa ry havana ny tombon-kiram-panahy izay nasandratritsika teo, fa ny tombo tokoa manentsika ny fiainana amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny tenany, amin'ny alalan'ny rano izay nisoloany voanantsika eto ambony azo fijaliana. Fa isika indraindray no tsy mendrika araka izany hery izany. Koa dia isika ry havana ary aika izany tsy fahamendrentsika izany. Hivavaka eo anaty amin'ny tompontsika, hifona noho izany tsy fahamendrentsika izany dia samy mivavaka mangina ry havana eo anatrehan'ny tompontsika. Izany rehetra izany Tompo, ny ampahany amin'ny tsy fahamendrenay, fa mbola maro ny tsy fahataterahanay, mbola maro ny fahotanay, ka hifonana eo ato anatrehanao. I Jesosy mpamindra fo sy mpamela heloko, riray ny feno andro, mianoho ny vavaka fonanay. Amen.
Andriamanitra be fiantrana tokoa ry havako. Ny Andriamanitra ivavahantsika sy Andriamanitra manasa atsika. Koa ho anao, ho antsika izay niaiky ny tsy fahatanterantsika sy ny fahotantsika teo anaty amin'ny Tompo Andriamanitra mitsangana. Andray ny teny somafaly famelan-keloka antolony atsika. Ho indrindra ny Tompo ry havako amintsika amin'izao anio izao manao hoe izaho no mofonay izay manantona tsy mba ho nono ary izay mino aho tsy mba hangetaheta intsony. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy minina ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiaina n'izao tontolo izao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny fiaina n'izao tontolo izao dia voavelona ny eloko ry havako, ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloko ary tsy misy fitakany fanahy. Amen. Dia ry havako asehontsika amin'ny endrika maso tokoa fa mpamonjy antsika Jesosy ary isan'ny olombavonjy isika dia ombona antsika ny fanekam-pinoana apôstôlika izay ombona antsika ambovela eloka rehetra manerana an'izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tolo mpanamatra sy ny tany mino an'i Jesosy Kristy sanana ray tokana tompontsika izay nitotona tamin'ny fanahy masina nateraka malefetsiny namona tamin'ny hazo fijaliana maty analeva nihidina tany amin'ny fiainantsika tamana tamin'ny andro fahatelo niakatra amin'ny mipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy tolo afianiny aviny tsara velona sy ny maty meno ny fanahy masina ao fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo ry havako.
dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharahany fiangonana isika ry havana. Aorian'ny filazana ireo raharaha isan-karazany dia hijoreto hanao ny tatitra ara-bolana eo amin'ny fandraharana, dia aorian'izay dia nisolo tena ao amin'ny AFF nanao fanentanana, ary manaraka izay dia nisy olotena avy eo amin'ny fikambanan'ny diakona sy ny loholona, ary dia nyray aman-dreny mpitandrina no hanohy sy hamarana ny raharahantsika. Taratasy voaray avy any ivelany. Avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana fitandremana Ambohitately. Noho ny fankalazana ny fa 530 taona ny jorony, ny sampana sekolela dia FJKM Ambohitately dia faly manasa antsika amin'ny hetsika goavana seho an-tsehatra mitondra ny lohateny hoe Tsangambato 2, izay ho tanterahana ny Alahady fa 24 Oktobra 2024 ao amin'ny efitrano malalaka CCSK Antanimena amin'ny 2 ora sy sasany. Avy amin'ny Université FJKM Raveljon. Noho ny fitahin'ny tompo dia feno 5 taona izao no nitsanganan'ny Université FJKM Raveljon sampana fahasalamana, ary efa namoaka mpianatra nahazo lisansa miisa 270, koa fifaliana ho anay no mampandre antsika fa misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ireo taom-pianarana 120 sy 220 sy 20. Ny andindin'izany dia azontsika jerena ao amin'ny fandaharana. Avy amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ao anatin'ny fanamariana ny 50 taona ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara, koa dia manasa antsika hanatrika ireto hetsika samihafa sy mahaliana ireto. Ny voalohany dia ny fiofanana ho an'ny mpiandraikitra, ny fanalahidin'ny mpitarika mahomby. Izany dia tanterahana ny 1 ka hatramin'ny 15 ny volana Oktobra, amin'ny 8 ka hatramin'ny 12 ora sy amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 ora. Fandraisana anjara 16 000 ariary. Ny faharoa dia conférence ho an'ny rehetra mpianatra afaka, ny 19 ka hatramin'ny 20 Oktobra amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora. Fiangonana Anglikana Varatranjoma. Ny fahatelo dia lasy fisindana, ny 17 ka hatramin'ny 130 Oktobra, Centre la Clairière Mantassou. Avy amin'ny sampana sekolelady Foibe. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia feno 20 taona no niasandra matoa Rasolon'ny Menjanahary Antamalala amin'ny mampandraharaha eo amin'ny sampana sekolelady Foibe. Noho izany dia fifaliana ho an'ny biraon'ny sampana sekolelady Foibe, ny komity fankalazana ny 20 taona no miantso sy manasa antsika rehetra sampana sekolelady hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny asabotsy 19 Oktobra 2024 ao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana, manomboka amin'ny 7 ora maraina. Avy amin'ny Tabita Rasalama Dorcas. Misokatra indray izao ny taom-pianarana 120, 220 sy 20, koa mampahafantatra antsika izay fa manomboka amin'ny alatsinainy fa 12 Oktobra 2020 sy 20 ho avy izao ny fisoratana anarana ao amin'ny toeram-pampiofanana Tabita Rasalama Dorcas Promofem teo aloha amin'ny lycée Ambojatovo Avaratra. Ny fotoana fianarana dia isaky ny alatsinainy sy alarobia ary zoma hariva, manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora. Ny fisoratana anarana sy ny fakana fanampim-panazavana dia eny an-toerana eny ihany amin'ny andro sy ora voatondro. Avy amin'ny fitandremana Ranivao Marture komity fandraisan-tanana. Araka ny fifampitondran'ny mpitandrina sy ny fiangonana rehetra eto amin'ny FJKM dia tonga ny anjara fotoana hirosoanay amin'ny fifandraisan-tanany mpitandrina mivady sy ny zanany amin'ny fiangonana reniny sy ny zanaka ampelezana
izay ho tarihan'ny ambaratongan-drafitra FJKM rehetra ny sabotsy fa 17 novambra ho avy zao. Ho fiatrehanay FJKM rano vao marture ny fandaniana rehetra amin'izany dia araka ny teti-bolan'ny komity raha teo fanohon'ny zava-misy rahantsika rehetra nafantatra eto amin'ny firenena dia tsy afa-nanoatra firy kosa mandraka ankehitriny sady efa noaverinay fa fanatanterahana ny fiangonana mifamangy eto anivon'ny faritra Varatrandohalo misy antsika izay tsy vita tamin'ny taona 2024 nefa mbola azontsika tanterahana sy tohizana amin'ity taona ity ihany. Dia tsy misalasala izay manao izao fangatahana fanohanana aminareo izao raha misy ny azonareo atao amin'izany ho fanoloran-tanana aminay manoloana ny asa masina ataon'ny fiangonana tarian'ny mpitandrina izay mikendry fampandrosoana ny olona rehetra amin'ny maha olona manontolo azy misimisy kokoa. Avy amin'ny Institut Supérieur Protestant Paul Minot. Mampandeha antsika mpianakavin'ny finoana izahay fa misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny taom-pianarana 1 ho an'ireo zanantsika manana ny mari-pahaizana baccalauréat sokajy tsy akanavaka ka maniry ny ho tonga teknisianina ambony amin'ny lalam-piofanana agroalimentaire na ny élevage. Ny andindinin'izany dia azontsika anaina ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Avaradrano fitandremana katedraly Analakely. Noho ny fitantan'Andriamanitra dia fifaliana ho anay ny mampahafantatra anareo fa mahatratra ny 70 taona ny FJKM katedraly Analakely. Isy arak'izany ny antsa-piderana izay nampitondraina ny lohahevitra hoe fiderana 70 ampina 7 ny antoko-pihira ampifity no anatanteraka izany ny alahady fa 17 oktobra 2024 izay hanompoka amin'ny 4 tolakandro. Koa dia manasa antsika hanatrika izany ary mangataka koa izay ny ametahana fisy mifandraika amin'izany eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny firaisan'ny dekona sy loholona Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ho tanterahana ny alahady fa 17 oktobra 2024 ao amin'ny Coliseum Antsonjombe ny fanompoam-pivavahana fitondranam-bavaka ireo birao mpiandraikitra foibe voafidy tamin'ny synoda lehibe teo. Koa apetraky ny foibe FJKM amintsika ny fandaminana ny amin'ny fanompoam-pivavahana toy ny fanatazana sy ny fanisana rakitra. Koa miangavy dekona 420 avy eto aminareo hiombona amin'izany amin'io asa masina io. Izany hoe dekona 9 isaky ny sokajy no hiomana amin'izany. Ny sabotsy fa 21 oktobra amin'ny 7 ora maraina no handraisana ny fandaminana rehetra mahakasika izany eny amin'ny Coliseum Antsonjombe. Entanina mba ho tonga ireo rehetra hiasa. Ny alahady fa 17 oktobra 2024 dia amin'ny 9 ora maraina arazadino ny fanamina. Avy amin'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara FJKM Antananarivo renivohitra. Tanterahana eto Antananarivo eny amin'ny Cénacle Ambohipo amin'ny 17 ka hatramin'ny 19 novambra ho avy izao ny komity foibe FJKM fa 17 sy ny zaikabe fa 5. Vahiny marobe avy amin'ny faritany sy avy eto Antananarivo no hanatrika izany fivoriana faratampony eo anivon'ny FJKM izany. Notoloran'ny filoham-piangonana sy ny birao foibe FJKM didy mifanandrify amin'izany isika fiangonana atao amin'ny FJKM eto Antananarivo renivohitra dia ny fampiantranona ny fivoriana sy ny fandraisam-bahiny dia ireo mpivory rehetra izay hilasy eny amin'ny Cénacle Ambohipo araka ny voalaza etsy ambony. Vinavinaina ho 700 eo ny isan'ny mpanatrika ny komity foibe sy ny zaikabe FJKM. Arak'izany dia adidy masina iarahantsika miantsoroka ny fikarakarana ny sakafo sy ny fampiantranona ny vahiny ho tonga eto Antananarivo. Ny fandaniana amin'izany dia
vinavinaina ho 40 million ariary eo koa matoky izahay fa amin'ny fitiavana ny tompo ny fiangonana dia ho sitrakareo ny handray ampitiavana ny anjara birikinareo amin'ny fiatrehana ny adidy miandry atsika fiangonana rehetra miombona atao amin'ny FFKM eto Antananarivo renivohitra. Tokony ho 200 000 ariary eo isam-piangonana na isaky ny paroasy no dia ho feno ny hoentintsika manana izany asan'ny tompo miandry antsika izany. Avy amin'ny sampana sekolelady FJKM komity jobily fa 520 taona Andriamatora Kotoarso Ertina Kaleby mpitandrina Pitrara Foibe Pandara Foibe filohan'ny sekoly Alahady Foibe. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mankalaza ny jobily fa 520 taona mampitandrina Andriamatora Kotoarso Ertina Kaleba mpitandrina mivady filohan'ny sekoly Alahady Foibe FJKM sady mpandraran'ny FFPM Foibe isika amin'ity taona 2024 ity. Ito jobily dia efa nosokafana tamin'ny Alahady 20 Martsa 2024 ary ny famaranana dia ny Alahady fa 12 Desambra ho avy izao. Marina fa izy dia mpiasa iombonana tsy mitondra fitandremana. Ny Foibe FFPM, ny sekoly Alahady FJKM, ny komity jobily dia tsy misalasala manoratra anareo mangataka tolotanana ampitiavana ho an'ilay voata sy voatendry homena ny fanahin'ny fanomezana mba hanatrarana ny tanjona izay tsangam-bato hatolotra azy amin'ny izao taonjobily izao dia tany sy trano izay mitetina 100 million ariary. Avy amin'ny fiara-mientana Dorcas Tananarivo renivohitra sy ny manodidina. Eto am-piandohana dia mametraka ny fialantsiny izay tamin'ny tsy fahatanterahany filan-kevitra faharoa sy ny voalohany tamin'ny voalohan'ny septambra 2024 lasa teo. Izany dia noho ny fisian'ny amena ara-pahasalamana. Ankehitriny misaotran'Andriamanitra isika fa afaka hanatotosa ireo asa mbola tsy vita. Toy izao manaraka izao ny laminasy. Antsoina isika mpikambana rehetra eto amin'ny sampana Dorcasy ho tonga hamonjy ny fivoriam-be ny alarobia fa 13 oktobra 2024 manomboka amin'ny 7 maraina amin'ny FJKM Aparbe famonjena. Isy ny antsapanaka ny FJKM Ziona Anosy-be, FJKM Amboditsiry mifankaty, FJKM Ivandry, FJKM Ambodimita, FJKM Ambohitately, FJKM Anosy-Zato Hebrona no hanatanteraka izany. Araka ny sorotr'asa antsika dia hanolotra seza sy latabla isika ho an'ny TPM Ambatonazaka mitentina 90 000 ariary no anjarany isam-pitandremana amin'izany. Ny andinidiny dia azontsika ihany koa alaina ao amin'ny fandrarana. Komity lehibe faritra avaratra Andohalo. Tanterahana ny zoma fa 8 oktobra 2024 amin'ny 7 sasany maraina izany komity lehibe izany eny amin'ny FJKM Masindray Fiorenana. Ka hikasika ny tetikasa, ny tetikandro ary ny tetibola 2024 no atao amin'izany koa antsoina hanatrika izany ireo solotena roa eto amin'ny fiangonantsika. Taratasy avy eto anivon'ny fiangonantsika avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny Alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely hanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanantona ny voamera ao amin'ny tokotany atsinanana isaky ny Alahady fandraisana. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara ambavadin'ny tafo. Anio Alahady fa 3 oktobra no iantsona ny mpiatafika rehetra amin'ny ray ora sasany ao amin'ny akany Ralibera hizarana azy ireo ny groupe hisy azy mandritra ny tafika masina sy ny badge ary hanomezana ny hafatrafatra farany mialohan'ny andehanana. Mitohy eo amin'ny latabatra fandraisana adidy ny fandraisana ny vola fanohanana ny FJKM Isoavana na ho amin'ny fotodrafitrasa na koa ho fanohanana mpitandrina. Efa nozaraina tamintsika ny antombavaka hitondrana izao tafika masina izao
toizana ny fizarana izany ho amin'izay tsy mbola nahazo mandritra ny fitatazana ny rakitra. Araka ny fandarana dia eto am-piangonana no hiainga ny mpiantafika rehetra ny alakamisy fa 7 oktobra amin'ny 9 ora sasany no fampidirana entana ao anatin'ny fiara ary isy ihany koa ny fanimpampivaovana mialohan'ny tena hiaingana. Ny fiaingana ny andro zoma sy ny sabotsy dia amin'ny 9 ora maraina eny amin'ny Eglizy Katolika Ambanidia. Ny alahady fa 10 oktobra dia eny amin'ny Eglizy Ambanidia ihany fa amin'ny 7 ora maraina kosa. Ny VSK, ny STE, STA, STK, AFA dia antsoina mba manateraka ny fanomanana ny tantara atao amin'ny tafika masina amin'ny aorian'ny fanimpampivaovana izao maraina izao. Ny fotoana dia ao amin'ny petite salle. Ny sokajimino, avy amin'ny sokajimino. Antsoina ireo mpikambana ao amin'ny sokajimino mba hijanona vetivety aorian'izao fanimpampivaovana maraina izao. Avy amin'ny fifoazana. Mivory ny mpiandry sy ny mpiomana aorian'ny fanimpampivaovana eo ambanin'ny famantaranandro ny fotoanantsika. Avy amin'ny antsanam-bavadin'ny tafo. Antsoina ny antsanam-bavadin'ny tafo fa hisy ny famerenan-kira anio hariva amin'ny 3 ora amin'ny tokantranona Lasilofy Dizaina eny Andohany Mandroseza. Avy amin'ny taniketsa. Ilazana isika rehetra mpikambana fa hanao famerenan-kira isika anio. Eto am-piangonana no hanatanterahana izany sady efa ho fanomanantsika sady ny advento izany. Mbola mandray hatrany ho an'ireo izay te hanatevin-darana ara-pantsihivana hatrany isika fa anio hariva amin'ny 2 ora sasany no hanatanterahana ny fivoriam-be faharoa na ny AG faharoa ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Manantena antsika mpikambana sy ny ray aman-dreny ho tonga maro amin'izany. Avy amin'ny sekolin'ny ten'Andriamanitra, ilazana isika fa tsy mianatra ny sekoly anady amin'ny alahady fa 10 oktobra satria ao anatin'ny tafika masina izany. Avy amin'ny antoko-pira mbavadin'ny tafo, mety hoe hatrany ny famerenan-kira fanomanana ny asan'ny fanompona sy ny tafika masina. Ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny talata fa 5 oktobra amin'ny 9 ora sasany eto am-piangonana. Taratasy fisaorana. Izahay sahirana no karakarain'ny sosial eto am-bavadin'ny tafo dia faly misaotra ny firaisan'ny dekona sy loolona fa voaranay soamantsara ny fanampiana sy ny solon-tsakafo isam-pianakaviana. Koa izahay hoe Andriamanitra manakare-pahasoavana ane hamaly fitianareo ary hanonitra ny lany avy zato eny, ny fitiavana tsy mety levina sy ny fitahiana mahagaga. Ary dia mbola mamerina ny fisaorana ihany koa amin'ny kahie sy ny fitaovam-pianarana natolotry ny tetikasa mendrika fa toy ny fanahy masina nameno ny banga ianareo dia mirary soatrany ao ambin'Andriamanitra amin'ny asa fanompona ny tsirairay avy. Ary farandriavana dia apatsihivina isika sampanasa sy ny voamerehetra mba hanatitra ny fitsia sy ny tetibola 2020 sy 2020 ao amin'ny fandrarana. Dia toy izay ireo raharahany fiangonantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia mbola fifaliana ho an'ny fandrarana ny vola riavana no miarabantsika amin'ity alahady voalohan'ny volana oktobra ity. Araka ny taratasy ny atoelan-tanantsika dia misy ny tatitra ara-bolona mikasika ny volana septambra 2020 sy 2020 ary misy ny atra mikasika ny 9 volana voalohany. Raha tsy manana ny tatitra moa tsika dia mbola misy ao ivelany ao rehefa mirafa isika. Tahaka ny fitantanam-bolantsika nandritra ny volana septambra 2020 sy 2020. Kasika ny vola miditra 9,849,800 ariary. 9,849,800 ariary. Ny vola mivoaka
12 786 128 ariary 85. 12 786 128 ariary 85. Manatombo araka izany ny vola mivoaka raha mihoatra amin'ny vola miditra, manatombo 2 936 328 ariary 85. 2 936 328 ariary 85. Rehefa atambatra tamin'ny volana aogositra farany teo izay mitetina 44 502 863 ariary 30, dia manome amin'ny izao farany volana septambra izao 41 566 534 ariary 45. 41 566 534 ariary 45. Toy izao ny mombamomba izany misy ny fanomezana varavarana 1 200 000 ariary, ny fikojana ny fananany fiangonana sy fanamaitisa milaly 14 95 266 ariary, ny mikasika ny rarivato 3 423 90 ariary 50, ny fanoanana FJKM isoavana 707 000 ariary, ary ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny 22 141 177 ariary 95. Tsara Maria no anatin'izany ry havana dia efa nisy ny famoaham-bola tamin'ny faran'ny volana septambra lasa teo anankiroa mikasika ny tafika masina. Ny AFF tafika masina 1 520 000 ariary izay nivoaka tamin'ny kitapom-bola am-piangonana. Misy ihany koa ny AFF famoaham-bola mikasika ny asa trano fisainana sy trano fidiovana 1 320 000 ariary. Io vola io kosa dia izay niditra tao amin'ny latabatra andrefana ary navoakatsika ho fanatanterahana ny asa voalohany sy faharoa dia ny trano fisainana sy ny trano fidiovana izany. Ny fampidiram-bola moa dia hitatsika isaky ny alahady reny tamin'ny vola miditra tao amin'ny samihafa. Mikasika ny atra sy volana voalohany ny atra moa dia izay tanteraka mihoatra ny vina tamin'ny ty taona 2024 ty, sy volana izay ny lasa manodidina ny 570 isan-jato zany no tokony fanatanterantsika ny asa na eo amin'ny miditra izany na eo amin'ny voaka. Ho an'ny miditra dia mitetina 115 181 332 ariary 33, 115 181 332 ariary 33. Raha mihoatra amin'ny vina izay 216 millions zany dia manome eo amin'ny 350 isan-jato. Izay zany no tanterakitsika. Eo amin'ny fanatanterahana an'izay dia hitatsika fa latsaky ny 570 isan-jato. Raha araka ny tenena teo zany tokony manodidina ny 570 isan-jato daholo ny fanatanterantsika ny asa na eo amin'ny miditra izany na eo amin'ny voaka. Somary latsaka kely tsika ao amin'ny adidan'ny mpandray sy ao amin'ny rakitra alahady fandraisana. Nisy nioatra kosa nefany tamin'ity taona ity dia eo amin'ny rakitra hafa alahady voka-dehibe. Raha 16 millions ariary no tanjotsika tamin'ny taona tamin'ity taona 2024 ty dia nanatanterakitsika 21 933 700 ariary izay mihoatra lavitra ny vina ka nanome 730 am'zato isan-jato. Mikasika ny mivoaka kosa dia toy izao vola mivoaka totaliny 73 614 797 ariary 88, 73 614 797 ariary 88. Raha pitahina amin'ny vina amin'ny vola mivoaka izay 216 millions ariary dia manodidina ny 430 isan-jato izany. Izany hoe mbola maro ny asa tsy tanterakitsika ka mila tanterahana zany ary injehantsika ny fanatanterahana anazy amin'ity taona ity. Dia izay ry havana ny mombamomba ny vola ho an'ny volana oktobra, izao fiandohan'ny volana oktobra izao dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ry havana malala misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika. Misaotra n'Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavany fa tonga amin'izao herinandro hidirantsika sy hiatrehantsika ny tafika masina izao. Fa tsaroana ny tenin'ny Paoly Apôstôly manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy. Dia tena ny fahasoavan'Andriamanitra nahatoy izao atsika no reto antony vitsivitsy reto.
noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia misy ny teny eo amin'ny Matio 2:2 manao iny rehefa voavoatra ny fampakaram-bady mankanesa ianareo any amin'ny sampandalana ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakaram-bady. Nanoma antsika efa roa taona ny amin'ny tafika masina noho ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny teniko teo dia vonona ny amin'ny hiatrehana izany tafika masina izany tsika hanomboka ny lakamisy ka hatramin'ny lahady ho avy izao. Raha ny marina dia ny dinidinika vitsivitsy sy ny afatrafatra farany no atao izao. Marina fa ny mpiantafika dia araka ny filazana teo anao ny afatra izarana baditra ary ihany koa izara gropy raha riva, nefa tsy ny rehetrarehetra no avy amin'izany satria ny mpiantafika irery ihany no izany hoe izay afaka dia afaka tonga amin'izany fa mino afa misy sasany tsy afaka na sampana sasasasany. Dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra lazaina izany dia zavatra vitsivitsy telo ihany no razaiko amintsika. Voalohany izany dia ny amin'ny gropy tafika masina. Rehefa andeha tafika masina antsika dia hizara gropy. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa noho ny fahasoavany araka nambarako teo dia misy 200 latsaka kely tsika no nisoatra anarina amin'ny tafika masina. Faharoa manarakarak'izay dia tsy vitsy ny mpiantafika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra 20 nisan'ny olona hiatrika izany tafika masina izany. Dia rehefa mandeha tafika masina dia misy gropy. Ka le gropy dia efa mivoaka ato amin'ny fafana ato ivelany ato dia mba samy mijery ny anarany ao avy tsika. Ny famoronana ny gropy dia izao: na mandeha 2 andro ianao, na mandeha 2 andro, na mandeha 4 andro, ny tanjo ny tafika masina dia manao fitsidihana tokantrano ary manao zany dinika sy tafika masina zany. Tadidio zany tafika masina ny tanjontsika rehefa mandeha ho an'ny soavina fiorenana. Noho izany na lahady ihany zany no tsy resahako satria ny lahady tsy misy ny tafika masina any amin'ny fitsidihana tokantrano, fa zay olona rehetra mandeha na 2 andro na 2 andro na 3 andro ny lakamisy zoma sabotsy dia nampidirina ao anatin'ny gropy daholo. Ka dia jerentsika ny ao anatin'ny gropy izany miaraka amintsika. Ny gropy io dia misy efa nizarazaraina, misy safifa ao, misy mpiandry ao, misy tanora ao, misy tsika rehetrarehetra mpianakavy ato amin'izao fiangonana zao. Noho izany zany dia tsara ny mijery ny gropy ao anatin'izany efa mivoaka ato ivelany. Faharoa manarakarak'izany dia misy fandaminana vitsivitsy ihany koa izay tokony tenenina. Dia efa nitenenina teo ihany nefa mila verina ihany dia zao: niaraka ny fandarana zany izay eo ivelany eo ihany dia raha amin'ny eto am-piangonana ny aingany mpiatafika rehetra ny alakamisy 7 oktobra 2024 eto am-piangonana amin'ny 9 ora sasany fampidirana entana ao anaty fiara ary isy ihany koa ny fanompoavahana mialoha eto am-piangonana mialohantsika hiainga. Dia mangataka amintsika rehetra ho tonga amin'io izay olona efa nisoatra anarana ny amin'ny lakamisy zany. Tenenina eto kosa nefa mifiangana ny amin'ny andro zoma sy ny sabotsy satria misy olona tsy afaka neverina mihitsy n'izay satria fantatra fa andro fiasana io, andro fianarana, dia misy ny sasany tsy afaka le lakamisy zoma na zoma vao afaka. Noho izany zany ny zoma sy ny sabotsy dia amin'ny 9 ora maraina ery amin'ny eglizy katolika Ambanidia no iainga efa misy fiara ao. Ny alahady kosa, ny alahady 10 oktobra dia eny amin'ny eglizy Ambanidia ihany no fiangana satria hanomboka amin'ny 7 ny fanompoavahana any an-toerana dia amin'ny 7 maraina no fiangan'ny fiara ny alahady ho an'izay olona andeha ny lahady ho any an-toerana. Dia zay no afatrafatra vitsivitsy fa ny faraparan'izay tiako tenenanareo satria mety tsy akatra ato ambony daholo ny rehetrarehetra dia zao: ny fandaminana nataon'ny AFF zany dia hipetraka rehefa antsika dia atory ao anaty tanty. Misy tanty ampy an'izany rehetrarehetra zany zay olona atory any dia ao anaty tanty. Fa zao kosa mila mitondra firakotra ianao, mila mitondra lafika ianao fa tsy afaka hiantoka an'izany ny AFF.
noho izany zany raha ohatra mararary lamosina dia ataovy matevitevina ny kotoro fa misy fiara moa zany a hitondra antsika. Faharoa manarakaraka aza diny ny kojakoja-pidiovana fa tsy afaka hiantoka izany koa ny AFF dia ianao no mitondra an'izany. Ary ny aorianan'izay a zava-dehibe tafika masona natao dia mitondra baiboly izy sy virana isika. Ary farany dia farany a ny vilia sotro ho an'izay tena mpiantafika. No an'ny ataoko hoe ny ama zay ny sabotsy hariva sy ny olona zay mandeha ny lahady a dia tsy mitondra vilia, fa ny mpiantafika kosa no mitondra vilia sy sotro ho anazy ihany. Fa reo zany no tsy mitondra an'izany zay ny ama zay iainga ny sabotsy hariva sy ny zay miainga ny lahady, satria ny lahady a dia misy fiaraha-misakafo a amin'izareo eny an-toerana, dia ireo no tsy mitondra an'izay. Dia zay ny afatrafatra faraparany a, fa rariva moa zany no mpiantafika rehetra no ao amin'ny akany a izarana ny batra. Dia tadidio tsara fa ny olona rehetrarehetra zay tsika rehetrarehetra tonga any amin'ny toerana any soavina fiorenana dia tokony mitondra baditra daholo. Efa vonona amin'izany ny baditra ho an'ireo ny soratra anarana ampy an'izany. Noho izany a amin'ny fotoana zay mampety azy zany a raha sabotsy ianao dia mila miteny ny mpiandraikitra hoe roviana no andraisanay ny baditra, mba hanavahana ny olona zay avy aty an-toerana sy ny olona any an-toerana no anaovana an'izany. Dia azoana ihany koa nefa no mifehy sy mametraka ny fifehezana ho an'izay mpiantafika tonga any an-toerana. Dia izay ny zava-dehibe dia mila nampitaina amintsika, mbola ho avy ihany koa mpitandrina anamafy izay voalazy dia misaotra betsaka indrindra tompoko. Miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra ny diakonina sy ny olona amin'ny anaran'i Jesoa Kristy lohan'ny fiangonana, ary miarahaba manokana ny mpitandrina menakavy tonga mibavaka amintsika taorianan'izay fotoana fakandrifotra izay. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ary havana fa tanteraka soamaty tsara ny hetsika fanampiana izay nyandraika tany diakonina sy olona fanampianareo tena sahirana eto anivon'ny fitandremantsika. Ny andrian'ny voalohany dia nataontsika ny tamin'ny alahady 29 septambra teo, izay nizarantsika fitaovam-pianarana sy fanampiana amin'ny ampahany amin'ny droit d'inscription amin'ireo mpianatra. Ary vita omaly ny fanampiana ireo fianakaviana sahirana miisa 420 izay nanomezantsika paka anaentana, ao ny akanjo, ao ny PPN sy ny entana isan-karazany, sy nanometsika vatsy azy ireo ho solon-tsakafo araka ny tenenina teo aloha teo. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ary havana vita izay tsika diakonina sy olona. Voavoaloha moa tsika izay mananao an'izay satria tena hita fa tena enjana ny fiatraikan'le aretina eran-tany eto amintsika ihany koa. Dia misaotra anareo diakonina sy olona nahafoy nanome. Misaotra indrindra koa ireo asa sosialy tetika asa mendrika FKTZO ny mamire, satria raha tsisy azy ireo ry havana dia tsy hananantsika le traikefa. Dia izy ireo tsy nitaretana mepaka fa tena nandray andraikitra tanteraka amin'ny fandaminana rehetra, ka dia ny tompo manakaripasoavana ombanareo amin'izay andraikitra rehetra ataonareo. Dia isaorana ny tompo satria dia nitanterahantsika ny teny eo amin'ny apistily ho an'ny Galatiana toko 9:10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, koa araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika no soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Dia man'Andriamanitra rery ny voninahitra. Arahaba ary ilay nasoavana ny tompo mombanao. Izany fiaraban'ny anjely Gabriel zany ry havana no iombonana ihany koa ifampiarabana amintsika rehetra fa atao hoe fotoana fohy, fotoana lava zay tsy niaona an'izay dia ampifaliana azahoana mifanatitava amintsika rehetra. Raha ny tena fanehina dia ifandray tanantsika sy ifanoroka araka ny fanao mahazatra, nefa no ny antony fantatsika ry havako dia tsy afaka manatanteraka izany sika. Dia tsika fanofa fahatanana mariky ny fampiarabana, mariky ny fampirintsory havana tao anatin'izay la tsy niaona an'izay dia ho samy mitahin'ny tompo avokoa tsika rehetra, na ny nandeha akaiky, na ny nandeha lavitra, na ny nandeha efa ela, na ny nandeha voaingana,
no ny tompo tokoa ny anavao indray ny fanoratenantsika rehetra amin'ny fiaraha-manompan'Andriamanitra eto amin'izao fiangonana nametrahan'Andriamanitra atsika izao. Dia misaora amin'ny zavatra rehetra zany ny voalazan'ny sokatra masina ry havana dia amin'ny anaran'ny tompo no akasitrahanantsika rehetra tamin'ny fitondrantsika ambavaka ny asan'ny fiangonana tao anatin'izao 9 volana izao ary akasanantsika rehetra ihany koa tamin'ny fandraisana anjara nataon'ny tsirairay avy ny mpandray ny sampana sy ny fikambanana tsirairay avy atao anatin'ny fiangonana fa mahafinaritra mampitehideran'ny tompo tokoa ny fandraisana anjara sy ny ezaka ataon'ny tsirairay amintsika tamin'Andriamanitra nanaovantsika an'ireny asa ireny. Marina fa misy any izay olona nifatenantsika kanefa ireny rehetrarehetra ireny dia nataontsika tamin'Andriamanitra dia Andriamanitra ny amaly fitiantsika arak'izay rehetra nataontsika eny mihoatra lavitra noho izany amin'ny fitahiny sy ny fahasoavana. Kanefa ry havana ny fiainantsika piny dia zao mahatonga mbola velonaintsika ary retsika tsara ny raram-piangonana teo dia mbola maro ny atidy sy andraikitra men'Andriamanitra asy ianao. Tsy hoe tsika no tena atao hoe mahay mikarakara tena, tsy hoe tsika koa no tena atao hoe mahay mitandrina, fa mahatonga mbola tratro zao an'io zao sika dia misy programan'Andriamanitra tiany mbola arahana amintsika ao ny ao anatin'ny 3 volana farany ao anatin'ny ty taona ity fa eo ny amin'ny androm-pahavelomana rehetra zomen'Andriamanitra atsika dia mampahery atsika ry havana maningana kely vitsivitsy ry havana tamin'izay nambara teo satria efa feno dia feno nambara amin'ny mpitandsoratra. Ny ray amin'ireny eo ny 20 taona ny filohan'ny sekoly alahady fohy be eo any koa ny fandraisan-tanana ny mpitandrina eny rano vao martiora. Ny ray mpiasa iombonana tsisy fiangonana manoana azy ny anankiray ndraiky kosa ao anatina fiangonana izay fatatsika tsara zany rano vao martiora zany. Tsika fiangonana mifamangy aminy atao anatin'ny faritra dia fa tany ny maro tamintsika fa tena fiangonana kely zany. Tena mila ny fanoanantsika izy ireny amin'ny asa ataony marina fa zany jobily na fandraisan-tanana zany dia asan'ny fiangonana kanefa fatatsika ny tsy fahampin'ireny fiangonana ireny dia manentana antsika fiangonana ry havana hitondra ambavaka ny asa ataon'izy ireny ary anoana arak'izay tandrifetsika amin'izay rehetra nambara teo. Eny tsy amin'izy ireny fa amin'ireo asan'ny fiangonana manga na ny velany na atao anatiny dia mampahery antsika ry havana fa ny tompo mba atsika amin'ny fanatanterahana ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Fa mahasambatra kokoa manome ny soratra masina noho ny mandray ka meteza hivelona sy aina amin'izany fahasambarana zany. Ray amin'ireo asa zay ataontsika tao anatin'ny fiangonana ry havana amin'izao an'io izao dia ny vokatra zay tanterahan'ny sampana mpanazava stily zany. Fatatsika tsara ry havana ny asa ataon'izany sampaty zany fa mitoro ny filazantsara zany sampany zany manabe ny ankizy ny tanora ny zatovo ny lehibe zany sampany zany fa indrindra manao soa na mpiarakavy ny finoana na mpiarabelona io zany. Dia misoratra masina dia mibaiko antsika manao hoe araraoty ny andro azo anaovatsoa dia kosika ry havana irosa amin'izany fanaovatsoa zany dia sika anoana izany sampana izany. Tsy nanao vokatra moa izy ireo fa valopy no nizaraina ka na hoanao nahazo valopy na tsy nahazo valopy dia samy mandray anjara ry havana amin'ny fanohan'ny zany sampany zany fa ireny ny solotenan'ny fiangonana ireny ny tanan'ny tompo mampahery sy mitaiza ny ankizy sy ny tanora ary zatovo ary mitoro filazantsara amin'izy ireny ihany koa. Fa nisan'ny asa lehibe ihany koa ry havana izay miandry antsika araka ny efa nambara teo verina indroa mihitsy moa le izy ary verina fanotelo ny fanefany mihitsy izy an'ity ity dia niresaka asa fitorinan'ny filazantsara na tafika masina zany. Mibaiko ny Jesosy hoe mandeha any ianareo any amin'izao tontolo zao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny antom-pisian'ny fiangonana, ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao dia nitoro ny filazantsara tonga ry havana ny fotoana izay tsoany tompo atsika ao anatin'izany fitorinan'ny filazantsara zany. Isy moa ny fandrana ao anatin'ny asa vavolombelona kanefa ny asa fitorinan'ny filazantsara dia tsy ho an'ireo izay andeha ihany fa ny asa fitorinan'ny filazantsara dia ho atsika fiangonana manontolo satria isika no mitoro filazantsara amin'izany any soavina izany ka ny anjara ndraiky tsika ry havako efa nataontsika izany ka mbola toizy atsika dia ny fitondranam-bavaka. Fitondranam-bavaka ny fiainan'ny mpitandrina sy ny fiangonana ny tanàna rehetra any amin'izany soavina izany. Fa fitondranam-bavaka ihany koa ny fiomanantsika sy ny fandehana ny mpiatafika any amin'izany toerana izany. Marina fa atao hoe akaiky any ny soavina, marina fa mitovitovy amintsika any ny soavina kanefa na izany na zany dia tady tsara fa le ratsy kely lalana izy ka na akaiky na lavitra dia manao le ataony foana le ratsy. Izany no mila hijoroantsika fiangonana hifikirantsika amin'Andriamanitra ary indrindra mbola tsy tara ry havako hoanao izay efa nanoana anatanteran'izany asa fitorinan'ny filazantsara zany isaorany ianao fa ianao izay mbola tsy nanao kosa na mbola te anao dia mbola fotoanan'izany tokoa amin'izao an'io zao samy manao arak'izay tarihan'ny fanahy izy ry havana fa izany no nitsony tompo atsika fiangonana anatanteraka izany asa masina izany. Farany ry havana
mpanompon'andriamanitra na fahasoavana dia manatanteraka rakim-pisaorana izy ireo. Isaotran' Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Rakim-pisaorana noho ny fahadimapolo taona nanamasinana ny fanambadianay teto amin'ny efijaike mambavadin'ny tafo 2 oktobra 1770 2 oktobra 2020. Manolotra rakim-pisaorana vola 5,5 sy 5 hetsy ariary. 5 hetsy ariary ho amin'ny kitapon'ny fiangonana, ny 5 alina ariary kosa atolotra ny pasteur Andrianasoanay mivady ho fiarah-mifaly. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana izay nomen'ny tompo, fa raha izaho sy ny ankonako kosa dia ny famindram-ponao no hitikiko ho faly amin'ny famonjenao ny foko. Mpanompon'Andriamanitra nahazo fahasoavana manaolotra rakim-pisaorana vola 5 alina sy 2 hetsy ariary, ny 2 hetsy ho an'ny sampana tanora kristianina, ny 5 alina ho an'ny tantely, ny 5 alina ho an'ny pasteur Anjaka ary ny 5 alina ho an'ny pasteur Alain. Rakim-pisaorana noho ny fitahian'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia nahazo fanasitranana ary koa nomeny hery sy tanjaka vaovao ny tenako ka afaka midera azy indray ankehitriny. Koa isaorana sy ankalazaina mandrakariva ny tompoandriamanitra. Noho izany fifaliana izany dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana dia vola mitentina 5 alina ariary hoety manao ny asan'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana. Dia ny fanahin'Andriamanitra ny ariavana momba antsika fiangonana. Azahoantsika manatanteraka izay rehetra talifa antsika tamin'izay nambara teo. Eny ny fanahin'Andriamanitra koa nomba an'ireo mpanompony dia nanatanteraka rakim-pisaorana. Aizany fahaizantsika rehetra ihany koa misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny androm-piainantsika manontolo an'Andriamanitra ny amin'ny voninahitra. Dia ariavako asehontsika amin'ny endrikita maso ny fakasitrahantsika n'ilay tompoandriamanitra izay manasa antsika io mpifaliana aminy amin'ny alalan'izao fiaraha-mivavaka izao dia amin'ny alalan'ny rakitra izany. Ao anatin'ny feon-java-maneno ny riavana ary eo am-pitsanganana manatanterahantsika izany. Tsarovy riavako fa izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra. Koa samia manao arak'izay tarihan'ny fanahy azy.
dia raha mitsangana ianareo rehetra ry avako anolotra zao rakotra zao an'Andriamanitra isika ary anavaon'Andriamanitra indray ny fanoloran-tenantsika amin'ny fanompoana azy ivavaka isika. Indreto izay nasainao Tompo mamaly izany antso izany, indreto izay mamaly ny antsonao ary mitondra ihany koa izay nitahinao anay, reto manatanteraka ny asa fitorinan'ny filazantsara, ny asa sahan'ny fiangonanao. Tsy nivola ihany anefa Tompo natolotray, fa ny tenanay manontolo mihitsy mba ho iraka aho, ho vava olombelonao, naiza ny rahanao anay. Dia misaotra indrindra Tompo noho ny amin'ny fitantanao ny fiangonanao tao anatin'izay 7 volana izay tamin'ny asa rehetra izay tanteraka, ary ny 3 volana miandry anay amin'ity taona ity sy izay mbola omenao anay dia mbola angatahanay ny fitantananao. Misaotra indrindra Tompo amin'ireo asa vita rehetra nataon'ny sampana sy ny fikambanana ny tsirairay. Ireo Tompo nanavao indray ny fanoloran-tenanay ka azahoanay manatanteraka bebe kokoa hatrany amin'ny asanao vitsindovana ny madinikao. Fa misaotra indrindra Tompo noho ny amin'ireo mpanomponao izay nanatanteraka rakim-pisaorana, noho ny tsingerin-taona ny fanambadiana, noho ny nahazahoana fahasoavana, noho ny nahazahoana fahasalamana. Ireo Tompo nampatsiaro azy ireny mandrakariva, eny ampatsiaro amin'ny fiangonanao. Fa Andriamanitra mitahy ianao, Andriamanitra manambony ianao, Andriamanitra manariny ianao, dia mba ho tsaroana izy ireo mandrakariva tokoa izany, ka mba iorenana izy ireo tsara, eny orenana ny fiangonanao tsara, ary tsy hovanay amin'izany amin'ny finoana sy amin'ny fahatokinanao. Dia amin'ny anaranao ry Kristy mahavonjy, ilay Tompo ny fanasananay, no anaovana izany mivavaka izany. Amen. Petraka ianareo rehetra ry havana. Anio moa ry havana araka ny efa nambara tamintsika teo dia vokatra ny sampaty. Dia mahita an'izareo vorolamina to mba manasa antsika zanako rehetra sampaty mba mitsangantsika aloha, fa indray sao dia ataony olona tsy sampaty akory atao am-piangonana, aty ambony-rihany zareo mba mitsangantsika sampaty rehetra ry havako. Ndreo zahay ry havako dia mirahaso zanako isany mba efa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Dia satatry ny fanaovan'izy ireo soa ny amin'ity anio ity fa hatramin'izay dia efa manao foana ry havako. Dia rehefa mirafy isika dia isy fizarana sokola izay ataon'izy ireo amintsika rehetra. Dia samy eo tahin'ny Tompo raha soa antsika sampaty indrindra ihany koa. Ankehitriny ary havana dia anao ny anjara iren'izy ireo ny sekolon'ny Taniketsa. Aorianan'ny sekolon'ny Taniketsa dia miroso amin'ny voankazo mamy isika. Aorianan'ny voankazo mamy dia ny fiarana fanampin'ny fahaenina andininy voalohany mialohan'ny vavaka sy ny famakiana soratra masina, ary ny 570 ny andinin'ny fahatelo kosa mialohan'ny afatro ny Tompo. Ary aorianan'ny afatro ny Tompo ondray anjara ireny koa ny antoko-pirana ambavadin'ny tafo na ny amany.
tonga amin'ny fotoana ny voankazo mamy isika izao dia mangataka ny ankizy sy ny tanora hitsangana daholo azafady. Dia hiry isika izao dia homanenge ny 700 ao amin'ny FFPM ny 14 no ataontsika izao. 700 ny 14. Iara hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao zahay noho izao fotoana izao. Araka izany iranay izany, dia tsy adininay ny vavaka, fa mampiorina tsara anay ao aminao izany. Ny fanahy masina no hanazava ny teninao. Misaotra Tompo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Afaka mipetraka isika. Misy fiteny manao hoe ny fahazarana dia toetra faharoa. Ny fahazarana moa dia manao tsenjery zavatra iray, toy ny mianatra raiki-po ohatra sy lesona any ampianarana. Dia ity misy tantara kely ampisehoantsika an'izany. Tratra tao aoriana zany dada vao tonga tao an-trano indray hariva. Mahazatra ny mpianakavy moa ny manao fotoam-pivavahana rehefa avy misakafo. Dia samy efa te hatory kely daholo ny ankizy. Dia tamin'ity andro ity zany anjaran'ny leva ny manao vavaka alohan'ny hatory. Dia tsy tao ny sainy zany fa efa te hatory loatra izy. Dia nanao vavaka izay mahazatra azy izy zany izay tonga tao an-tsainy tao. Dia ny vavaka ary izy dia nanao hoe misaotra Jesosy fa andeha hianatra izahay izao, dia mba rovanao eny an-dalana. Amen. Tsipakinay daholo ny tao an-trano, dia lasa teriny torimaso zany. Nasainy dada ny sokafana haingana ny baiboly ao amin'ny Salamo fa 480, Salamo fa 580 azafady, 2 dia mba sokafy inge azafady. Salamo 580, 2. Dia hiaraka hovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Angatahana zany ny ankizy sy ny tanora hiara-maky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ry mpiainy vavako, ianao no atony nofo rehetra. Amen. Mampirisika antsika zany ny Tompo mba tsy hanao tsenjery ny vavaka ataontsika. Ny vavaka ao an-tsaintsika zany fa samy mba manana ny fotoanany daholo ny vavaka. Na dia Andriamanitra miaino aza ny mety ho gaga hoe inona zany resaka ataony amiko zany. Satria andeha hatory ny ankizy vavaka ho any ampianarana no nataony leva. Toy ny olona miresaka manko olona roa miresaka ny vavaka. Zany hoe isika zany sy Andriamanitra. Isika zany manantona sy miresaka amin'Andriamanitra. Dia tiantsika koa mba henony tsara zany vavaka sika izany. Zay mahatonga antsika manao hoe ry mpiainy vavako,
ianao no aton'ny nofo rehetra. Ny olona miorina tsara ao amin'ny tompo dia mieritreritra tsara ny teny ataony, izay vao manao vavaka. Fa tsy atao fahazarana tsenjery fotsiny izany. Ataovy toy ny hoe androany ianao vao manao ilay vavaka sy hira vao heninao, ohatran'ny hoe ny hiran'aizany an-danitra izany. Rehefa manao izany dia eritreretina tsara no atao sady atao amin'ny finoana izany. Izany no ilana ny filaminana aty am-piangonana mba tsy hitabataba, satria te hifantoka tsara amin'ny vavaka sy hira daholo isika araka ny tenin'Andriamanitra hoe ry mpiaino vavako, ianao no aton'ny nofo rehetra. Tena hafa mihitsiny ny fiatraikan'ny fivavahana ao amin'izany finoana izany. Orak'izy tanora, mino koa isika fa ny olona manao toy izany ihany no henoin'Andriamanitra sy valiany vavaka. Dia izay zany no voankazo mamy ataontsika androany, amarana amin'ny fivavahana isika, dia angatahako indray ny ankizy sy ny tanora mba hitsangany, dia amerina hiaraka amiko izao vavaka ho tonontsika izao. Dia atao amin'ny finoana koa izany. Jesosy, misaotra fa tianay ianao. Ary te hamaly vavaka anay. Vonina izahay fantoka tsara amin'ny vavaka. Satria manantona anao Andriamanitra masina. Fa tsy hanao tsenjery intsony. Misaotra Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Misaotra. Alohan'ny irosoantsika amin'ny vakiteny sy ny amandray ny afatra avy amin'Andriamanitra dia hiary vavaka isika. Manandratra ny voninahitra hatrany izay tombo Andriamanitray. Misaotra anao satria mbola menao fotoana ahafahana mamaky ny teninao sy mandray ny afatrao. Izay rehetra manelingelina anay dia esoa tompo. Ny afatra apetrakao dia afatra hoentinay manateraka ny anjara-dia izay tokony tanterahanay. Ny teny vakena dia tsy ho hisy ho latsaka. Ny afatra avy amin'ny mpanomponao dia afatra ho vatsy ara-panahy hoentinay miarika ny asa fanompoana. Ny teny no vakena dia tsy teny henoina fotsiny na isaina fotsiny na dinina fotsiny, fa teny mitoetra, teny manjary hoentinay amin'ny fisainana sy ny asa atao, ary teny mitoetra amin'ny fiainanay andavanandro. Dia atolotrainao tompo ny laza ny voninahitra anaran'i Jesoa Kristy no izany vavaka izany. Amen.
Diara amaky ny tenin'ny soratra masina tsika tompoko. Exodosy toko 12 ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Exodosy toko 12 ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nampanalain'i Mosesy ny loholon'ny Israely rehetra ka hoy izy taminy: mandeha ihany ianareo ka maka ondry ho anareo araky ny fokom-pirenenareo avy ka vonoiny Paska. Dia maka isopa iray fihina ka ajoboy amin'ny rà izay ao anatin'ny bakoly, ary ny rà izay ao anatin'ny bakoly dia anenteny amin'ny tatom-baravarana sy ny tolàna roa, ary aza mivoaka eo am-baravaran'ny tranonareo avy ianareo ambara-pahamarainan'ny andro. Fa Jehova andeha hamely ny Egyptianina, ary raha mahita ny rà eo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolàna roa Jehova, dia andalo ny varavarana ka tsy havela ny hiditra ao an-tranonareo hamely ianareo ny mpandringana. Ary hitandrina izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay nomeny Jehova anareo arak'izay nolazainy anareo, dia tandremo izany fanompoana izany. Ary raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao no famononan'ny Paska Jehova izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta, raha namely ny Egyptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia niondrika ny olona ka nivavaka, ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany arak'izay nandidiny Jehova Mosesy sy Arona no nataony. Ary noho ny mamatona alina Jehova namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lamatoa amin'ny Farao izay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany ka hatramin'ny lamatoan'ny babo izay tao amin'ny trano maizina, mba amin'ny voalohany teraky ny biby fiompy rehetra. Dia mbola hotizantsika ny famakinan'ny soratra masina ry havana. Izany dia hitantsika amin'ny filazany tsara lioka toko 2:20 atomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 20. Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy hamonona ny Paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe mandeha any ka amboary ny Paska ho antsika. Ary hoy ireo taminy: aiza ny tiana ho anamboarana azy? Dia hoy izy taminy: indro raha miditra ao an-tanàna ianareo, dia isy lehilahy mitondra siny feno rano fanena aminareo, manara azy ao amin'ny trano izay hidirany. Dia lazao amin'ny tompotrano hoe: izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy hanoranareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa nasiana fipetrahana any no amboary. Dia nandeha izy ka nahita arak'izay fanolazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Ary no tonga ny fotoana dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy: naniry tora naniry aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dia ny mbola tsy nijaly aho fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho, ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray ny kapoaka izy dia nisaotra ka nanao hoe: raisy ity ka zarao aminareo, fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voloky intsony aho, mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy, ary efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe: ity no tenako omena ho anareo, izao no ataovinareo fahatserovana ahy. Ary arak'izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo dia hoy izy: ity kapoaka ity no fanekena vaovao amirako izay ahidina ho anareo. Korintianina
Korintianina voalohany toko faha 1 ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby telopolo. Fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, ity no tenako anareo, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana izy dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Na oviana no misotro ianareo, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piara. Koa nazovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaky ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika, dia omeloka ny amin'ny tena sy ny rano tompo izy. Fa aoka ny olona mantatra ny tenany, dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro, dia mihinana sy misotro fa nameloana ho an'ny tenany, raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany, dia betsaka no marary sy marofo eo aminareo, ary maro ihany no efa nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika, dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika, dia faizin'ny tompo mba tsy hoelona miaraka amin'izao tontolo izao. Koa raha miangona ihinana ianareo ry rahalahy, dia mifampiandrasa. Ary raha misy olona noana, aoka izy hihinana ao an-tranony mba tsy hiangonanareo ho fanameloana. Ary ny zavatra sisa dia lahatra rehefa tonga aho. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny tenanao ny fahamarinana. Ny fanahy masina ny riavako, lay fanahy nitarika ny zanak'Israely nivoaka tany Egypta, fa lay fanahy ihany koa izay nitarika amin'ny mpianatra amin'ny fitohinan'ny filazantsara, lay fanahy izay nitarika ny fiangonana indrindra amin'ny fijoroana vavolombelon'ny tompo, fa lay fanahy koa izay mitahiry antsika ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Zany fanahy masina zany ny aso am-ponao riavako, azahoanao tokoa mandray mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra na izay nivakina teo, fa indrindra izay hotorina amintsika amin'izao anio izao. Ny avatr'Andriamanitra anio ry havana dia ho raisitsika avao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 2:20 ka ny andininy 4:20. Lioka toko 2:20 ka ny andininy 4:20. Mialohan'ny hamakitsika izany amin'ny anaran'ny tompo ry havana dia aoka ho azonao sary an-tsaina izay rehetra nivakina teo. Tao amin'ny Levitikosy ny fivoahan'ny zanak'Israely tany Egypta, ary ny tao amin'ny Korintianina kosa
dia nanambaran'ny Paoly ny amin'ny fandaminan'ny fiangonana ny fanasan'ny tompo tamin'ny fiangonana tany Korinto. Lioka toko 2 ka ny 710 toy izao ny vakiny amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Ary no ny tonga ny fotoana dia nipetraka inana izy mba amin'ny apôstôly. Ary no ny tonga ny fotoana dia nipetraka inana Jesosy mba amin'ny apôstôly. Efa nanomboka herinandro maro moa ry havana ny fidiran'ny mpianatra. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny septambra reny dia efa niditra ny mpianatra hatramin'izao. Ary rehefa amin'ireny andro voalohany na herinandro voalohany amin'ny fidiran'ny mpianatra reny dia anisan'ny fanontaniana apetraky ny mpampianatra mba ho teny fampidirana dia ny hoe nanahoana ny vakansa anareo, nanahoana ny fialan-tsasatra, mba inona mba zavatra tena nafinahitra tany amin'izany fialan-tsasatra zany. Ho asy ianao ato an-tranon'Andriamanitra koa dia mba samy mamena ao an-tsainao hoe inona tokoa moa zany nafinahitra tamin'ny vakansa iny, sa hoe dia mandeha dia miverina dia miverina. Dia samy manana izay mahafinahitra azy ny ankizy rehefa anontanian'ny mpanabe ny an-tsekoly. Sasany milaza hoe mahafinahitra be ny kilalao tany fa dada sy neny lasa miara milalao aminay. Sasany ray manao tany vao mba nisy fotoana namakiana boky sy gazety. Sasany ray manao le milalao eny amoron-dranomasina kosa na eny amoron-drano tena hafa fa ny ombonan'ny rehetrarehetra. Dia le hoe ny sakafo kosa rehefa ny amin'ny vakansa tsy saotra zany. Le fiaraha amin'ny sakafo any amin'ny vakansa tena hafa. Ary ny dekona namana ary teo mo nanao vazovazo mihitsy dia rehefa tonga avy manao vakansa zao tokony mba ilanja kely aloha tsirairay. Satria dia tena anisan'ny teti-bola matanjaka rehefa mandeha mivoaka ohatr'ireny. Eo ny fivezivezena fa eo indrindra ny amin'ny sakafo. Ary rehefa amin'ny sakafo zany na ny fiaraha amin'ny sakafo, tanjony ambonana dia zao fifaliana. Satria miaona voky ihany koa fa raha misakafo tsy voky ohatry ny hafahafa fa tsy mivoky moa ny tanjony fa ny ahazo aina ahazo hery enta manao ny adidy. Dia mitovitovy amin'izany koa ry havako ny eny Jesosy sy ny mpianany. Mitovitovy kanefa tsy sahala satria Jesosy reheto apôstôly reheto ihany koa dia amba reto fa tafavory eo amin'ny latabatra anankiray mba hiaraka amin'ny sakafo izy ireo. Dia eo ny amin'ny mety ho fifaliana, eo ny mety sentosento, fa izay evahany amin'ny fiaraha amin'ny sakafo mahazatra antsika indrindra fa tany amin'ny vakansa dia ny mpamonjy miara amin'ny sakafo amin'ny hamadika azy. Eny zany miaraka amin'ny sakafo aminao zany dia efa misy olona mifofony ainao miaraka latabatra aminao, fa zany ny zavatra nitranga tamin'ny fiaraha amin'ny sakafon'ny Jesosy sy ny mpianany. Fa tsy vitan'izany ihany koa fa ny Jesosy rehefa miaraka amin'ny sakafo teo izy dia fotoana iny amin'ny mahatatsinanana ny jiosy moa ry havana tahakatsika ihany koa amin'ny fotoanan'ny sakafo ohatr'ireny dia eny ny tena fampidirana, fitazaina sy fanabeazana. Indraindray moa ny tandrefana tsy dia tena mirona loatra amin'izany fo ny tandrefana hoe rehefa mihinana aloha dia aloha mihinana. Fa ny tatsinanana ry havana rehefa ao anatin'ny fihinanana salamyreny dia ireny no ararotana anampidirana, fanabeazana sy torohevitra ho an'ny taranaka. Fa hafakely ny Jesosy satria tena nararotony Jesosy mihitsy ilay fiaraha amin'ny sakafo. Ny sarihana amin'ny mpianatra mba hisonitra avoavo kokoa noho ny olona tsotra izay miara amin'ny sakafo, ka tsy eritreritra fotsiny ihany ny amin'izay fahavokisana na hery azo amin'ny sakafo, fa mba eritreritra lavitra, tsy eritreritra ny tany ihany fa eritreritra ho tonga hatrany an-danitra any mihitsy. Ary dia zany hevim-panahy izany ry havana no tiany tompo ambara aminao, aseho aminao amin'ny alalan'ny hafatra amin'izao anio izao. No hevitra mpanjintsika moa dia ny hoe miombona ao amin'ny tompo amin'ny fanasana. Ilay fanasana resahana eto dia ilay fanasan'ny tompo zany hiaraka isakafo aminy. Dia ho indrindra ny voambary eto amin'ny filazany tsara araka ny Lioka toko 2 manao hoe ary no ny tonga ny fotoana dia nipetraka inana Jesosy mba amin'ny apôstôly. Ary no ny tonga ny fotoana hafa kely Jesosy ry havana. Tsy mba karazan'olona mangalatra depart izy na karazan'olona mangala-pihinana, fa miandry tsara ny taopy izy hoe tonga ny fotoana, feno ny fotoana dia miroso amina zavatra ray sy asa ray ny tompo. Ary dia zany raha teo no ambaran'ny mpanohatra ny filazantsara eto ary no ny tonga ny fotoana. Boky ny mpitoroteny moa dia milaza tsara hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy, koa tonga ny fotoana. Tena feno ny fotoana ny amin'ny programan'Andriamanitra ry havana dia miroso
amin'ny sakafo Jesoa sy ny apôstôly. Anaky ny fanivakina tamintsika teo rehefa namelo kely n'izao sakafo zao dia nanome dinidinika ny tompo, naniraka amin'ny mpianatra izy mba handamina ny amin'izay ankalazan'ny Paska miaraka amin'ny mpianany. Dia voalamina daholo ny zavatra rehetra, efa vonona ny andro dia tonga ny fotoana. Evim-panahy telo ry havana no ambaran'ny hoe fotoana amin'izao fanasan'i Jesosy zao, ary mba tiany tompo mba ho tsapanao indrindra rehefa mandray ny fanasan'ny tompo anao, indrindra rehefa manasanao ny tompo tonga miaraka amin'ny vavaka, indrindra rehefa manasanao ny tompo amin'ny vavaka izay ataonao ao amin'isa tokantranao. Ny fotoana voalohany ambaran'i Jesosy fa tonga dia ilay famonoana ny zanak'ondro ny Paska, dia ilay faha-efatra ambin'ny folo ny volana Nisanina fanaon'ny Jiosy tany Egypte izy io. Tao aoriana ny fivoahany tany Egypte dia fanaon'ny Jiosy izy io. Inona moa ny zavatra nitranga? Nandevozona ny zanak'Israely. Nirotsaka tseritra Andriamanitra naneraka amin'ny Mosesy hanafaka ny zanak'Israely. Nalefa n'Andriamanitra daholo ny loza rehetrarehetra anankisivy mba hamperitreretana ny Farao sy ny Egyptianina ka hamela ny zanak'Israely andeha, fa tsy nety. Dia tonga amin'ny fotoana ny loza fahafolo dia ny famonoana ny lamatoa. Ary tao anatin'izany dia nanome fandaminana ny zanak'Israely ny tompo tamin'ny alalan'ny Mosesy mba hamono zanak'ondry izy ireo tsy misy tilema, ka ny rany zanak'ondry dia atao amin'ny varavarana, amin'ny tatoam-baravarana amin'ny misy ny zanak'Israely rehetra dia tsy hivoaka ny trano izy ireo. Ary rehefa izany dia hohaniny any koa izany zanak'ondry zany, ho atsatsika manana tsara ohatran'ilay fanaovantsika azy ireny mihitsy moa zany, dia hohanina miaraka amin'ny anana mangidy. Mety tsy ho azonao saratsaina re mazany anana mangidy zany, fa rehefa le mihinana salady iny ianao ka sendran'ilay salady mangidy iny dia tahataka an'ireny hono zany anana mangidy zany. Zay zany ny fanaony zareo. Ka rehefa famonoana ny Paska, ny voalohany le fotoanan'ny Paska ambaran'i Jesosy eto dia le fahatsiarovana le fivoahana tany Egypta, ka isan'ny nanaraka izany fomba zany koa Jesosy eto. Nahajainy Jesosy ny fomba ny Jiosy ary dia nentin'ny nahatsiaro ny mpianatra ny amin'izay fanafahana tany Egypta izay. Fa le fotoana faharoa araka efa nambara teo, fotoanan'i Jesosy manokana io, tonga ny topo fa iroso amin'izay Jesosy amin'ny lalan'ny azo fijaliana. Iroso amin'izay Jesosy amin'ny fijaliana mba ho famonjena izao tontolo izao. Tonga ny fotoana, dia rehefa tonga ny fotoana dia natomboka Jesosy tamin'ny fiarahana amin'ny sakafo zany miaraka tamin'ny mpianany. Sao sy anao ry havana, natody zava-tsarotra natody zava-manahirana, ary tsy fanomezantsiny zany fa mba sahala amin'izany daholo. Dia zany sakafo zany dia adino zany fa ny zava-manahirana no hatrehana voalohany. Rehefa be ny atitsy andraikitra dia mandefitra ny sakafo, mpanao rezima moa dia faly mihitsy amin'izany. Fa neny Jesosy tsy mba tahaka an'izany, fa na hiatrika zavatra manahirana ary izy, ny tanjony amin'ny nanirahana ny tompo dia ho fiainana. Ary ny fanehoana ny fiainana dia ny fotoanan'ny sakafo azahoana aina. Fa tiany Jesosy sonitra lavitra moa ny aina, satria nanoloran'i Jesosy ny aina dia ho famonjeny izao tontolo izao. Ka ny fotoana faharoa zany dia le départ amin'ny famonjeny izao tontolo izao. Fa ny fotoana fahatelo ry havana dia fotoana ilay anehoan'ilay Mesia, dia Jesosy zany ny zavatra iseho rahatrizay. Zany hoe le zavatra hatrehany eo zany, le fotoana mitranga eo dia anehoan'i Jesosy lay fampakaram-badany zanak'ondry, ilay fifaliana tsy misy to azy izay tanterahana any amin'ny fanjakan'ny lanitra rahatrizay. Ry havako malalo amin'ny tompo, rehefa milaza tsika hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasana, inona zany moa ny tokony iorenantsika? Ny tokony iorenantsika ry havana dia tsarovy fa manana fotoana aminao ny tompo Andriamanitra, manana rendez-vous aminao Jesosy, manasanao izy mba tsy ho tara amin'izany rendez-vous izany, mampiomana anao izy ary n'indrindra miandry anao izy noho ny fitiavan'i Jesosy. Zany ry havana ny tiany saintsainao ary tianao irenanao aminao hoe ao amin'ny tompo hoe manam-potoana ho ahy Jesosy, fa manana fotoana amiko ihany koa Jesosy. Fa matetika tsika ry havana ao amin'ny androm-piainantsika rehefa misy an'ireny hoe fotoana amin'ny asany mandraikitra, fotoana amin'ny adidy amin'ny fiarahamonina, fotoana indraindray ty anivon'ny fiangonana sy ny sampana dia be dehibe, tena tsy manam-potoana mihitsy azo aho, tena sahirana mihitsy azo aho. Ry havako mbalalo amin'ny tompo, tsarovy fa isak'izay mandray ny fanasan'ny tompo ianao, tsarovy fa isaky ny tonga atao tranon'Andriamanitra ianao,
ary tsaroako fa isaka manao fotoam-bavaka ianao ny amin'ny tokantranonao any manam-potoana aminao ny tompo Jesoa miandry anao izy fa izaho sy ianao manome lanja izany fotoana omeny Jesoa zany ve izaho sy ianao manome hasina izany fiaonana amin'ny Jesoa zany ve izaho sy ianao. Rehefa vita riavana ny fianaran'ny katekomenina ka iroso-pandray ny fanasan'ny tompo ny olona anankiray dia manao fanekena izy ary dia ao anatin'ny fanekena izay ataony ny azota monjy ny fivoriana rehetra ny azota mamaky baiboly sy vavaka ary ny azota amonjy ny akatoko ny faraisana sy ny fanasan'ny tompo. Sika moa zany tsy resaka natao anatin'ny vanim-potoana ny confinement sy ny covid-19 satria iny tsy fanomezan-tsiny iny misy ny marefo misy ny salama misy ny fa tamin'ny androm-piainana manontolo firy-taona mpandray fanasan'ny tompo ianao zao firy zay ny fandraisana fanasan'ny tompo tsy nahitany tompo anao fa dia tompo rery ny teo firy zay ny akatoko ny fandraisana zay ny andrasan'ny tompo anao satria zava-dehibe zany akatoko ny fandraisana fiomanana zany tsarovy havana fa Jesoa manana ny fotoana aminao ary tiany mba hanam-potoana koa ianao azy ary tiany mba tsy ho tara koa ianao amin'ny fotoana ifanaovany aminao. Sao ny lazainy Jesoa ary amin'ny Matteo 7:4-7 miomany ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo ny havian'ny zanak'olona. Ankehitriny ry havako manasa asy manasa anao ny tompo amin'ny fiaraha-mivavaka amin'ny fiombonatsika fanasan'ny tompo latabatra miaraka amin'ny tompo fa ireny rehetra etreny dia manomana antsika fa isy fotoana lehibe amin'ny fiavian'ny Jesoa eny amin'ny raha olon'andro dia mila miomanitsika e aza mangatakandro aza la ny andro miandratsiny fa ny Jesoa efa tonga ny fotoana dia miroso izy ho aho sy ianao koriavana zao anio zao no antso sy fanasan'ny tompo anao mba ho isan'ny invité-any ianao amin'ny fanasana masina tsy eto tany ihany fa indrindra hatrany an-danitrany ary no ny tonga ny fotoana dia nipetraka hinana Jesoa mba amin'ny apôstôly asehon'ny lioko eto ry havana fa miray latabatra Jesoa sy ny mpianana ary reto mpianatra ny tompo reto fantatsika tsara fa misy ao ny mpamoretra fa metsifetsy vahoaka fa nibebatra izy misy ao ny tambanivohitra mpanarato nan'olo tena ho an'ny tompo izy misy karazan'olona maro ao ny antontono ny sahirana ny manam-pahaizana ny manan-karena samy ao anatin'ireo mpianatra Jesoa reo fa ninonina zay tsy fantateran'izy ireo tamin'izay lasa zay ny invité-ny tompo izy ireo dia miaraka latabatra za ry havana tena varina mihitsy mijeren'ireny nanomboka tamin'ny repoblika voalohany moa misy an'ireny hoe rehefa tonga ny fahafahana baka na fahafahana BPC na fatakan'izany na fahafahana CPE dia miaso amin'ny filoham-pirenena miara misakafo amin'ny any an-dafy dia mijery le fifalian'ny ankizy tena tsy misy to azy fa mbola manoatra lavitra no ireny ry havako zany hoe maray latabatra amin'ny Jesoa zany tena manoatra lavitra mireny mantsy misy protocole eo ohatran'izao na ohatran'izao fa rehefa miaraka latabatra amin'ny tsisy protocole fa dia miaraka eo miaraka amin'ny Jesoa ary dia zany nataon'i Jesoa sy ny mpianina eto ry havana miaraka latabatra izy ireo fa ny zavatra mampieritreritra ry havana dia zao fiarahana latabatra somary miavaka kely ohatran'ny mahazatra satria sady nisy fifaliana tao no nisy fihiantona teo ary tsy mahagaga tokoa moa zany fa nakafaliana na karatsiana dia miara misakafo foana indrindra fa tsika malagasy ary tsika atao ambavadin'ny tafo moa dia ao anatin'izany ihany koa zava-dehibe ny fiaraha misakafo fa oko tsarovantsika ry havana fa misy hevi-dalina sy hevi-panalalina finosany zany fiaraha misakafo zany ary asehon'ny tompon'ny mpianana eto ary asehon'ny asa ianao koa fa ny fiaraha misakafo dia fifaliana zany ny fiaraha misakafo faly Jesoa fa afaka miara-mihinana ny Paska miaraka amin'ny mpianana izy faly ilay mpampianatra fa afaka miara-misakafo miara-mifampizary miaraka amin'ny mpianana afakely mantsy ry havana ny zanak'Israely ny Jiosy rehefa Paska afakely ny azy satria ny zavatra ataon'izy ireo voalohany indrindra eo ny famononan'ny zanak'ondry tsy misy kilema fa ny anombohany azy dia misy teny izay ataon'ny ray-mpianakaviana loham-pianakaviana na lehibe ao anatin'ny tokantrano dia rehefa vita le teny io dia aroso amin'izay ny divay atao anatina kapoaka anankiray dia misotro ny ray aman-dreny dia pasipasy pasipasy amin'ny rehetrarehetra
zao fotoana zao mohatra sarosarotra ihany manao an'izany no ny fisian'ny valana entina moa zany tak'izay mihitsy le fanaon'ny jiosy ary nataony jesosy tsara mihitsy apasipasy iny dia vita zay dia misy indray ny nahateny samihafa misy ny vavaka misy ny famakina saloha miverina iny efatra indimy mihitsy iny fanapasipasiana ilay kapoka misy divay iny ary ao anatin'izany koa no angalana ny mofo dia vakiny ny lohampianakaviana ny mofo akamban'ilay mofo ny vakiny iny dia misy vavaka ataony misy tsodrano ataony amin'ny ankonany sy akory havana manana ndre ny dadabe sy bebe rehefa misakafo any ambanivohitra miaraka amin'ny dadabe sy bebe rehefa misakafo dia misy tsodrano zay ataon'ny ray aman-dreny alohan'ny andraisana sotro dia tahaka an'izany mihitsy mifanaony jiosy dia iny mofo eny koa mba pasipasy samy maka amin'iny daholo ny olona rehetra tsika moa ankehitriny efa tsy tahaka an'izany tsony fa efa misy anin'ilay hostiny zany zay fa raisiny tsirairay avy fa neny jiosy fa iny tena mofo anankiray mihitsy no vakina dia iny fampizaraina alaina le mofo dia atsoboka ao anatina sosy anankiray miloko mena briky atserovana ny fanaovana briky tany Egypte iny satria asa mafy ny nampanaovana any zareo dia fanaovana briky sosy mena briky atsofoka ao le mofo dia makasombony amin'ilay zanak'ondro natsatsika dia makasombony amin'le anana ohatrany karazana hamburger kely mihitsy zany ny fitambarany atsofoka ao anaty sosy iny sisy mayonnaise tamin'izany dia iny no hohaniny zareo fa ao anatin'ireny rehetrarehetra eny ny firanany salamo ny vavaka ny tiny izay atao ho fampahirezana sy tsodrano antany dia tahaka izany koa nataony Jesosy eto tena ohatr' izany nataony tamin'reto mpianany reto sady manaratra ny kapoka ny tompo zarao izy satria misotro samy misotro amin'ny tenareo maka ny mofo Jesosy dia samy mihinana amin'ny tenareo fa tia ny tenako ity ny rako dia zarainy Jesosy amin'ny mpianany izany dia ao anatin'izany rehetrarehetra zany Jesosy no mizara ny fihetsem-polo mizara ny fifaliana ady anambarany Jesosy fa tena fifaliana ho azy miara-misakafo amin'ny mpianany fa fotoana ny sentosento ihany koa ry havana ny fiaraha-misakafon'i Jesosy satria sakafo farany nanahoana le ambiansa tamin'ny farany vakansa sakafo hariva farany satro rovina ny ray ny mbola andeha hanao vakansa reny dao reraka ohatr' zao mba ohatra hoe satro vakansa foana nefa mbo tsy mety moa zany misy koa ny adidy apetraky ny tompo fa tsy hoe alasasatra foana akory fa tahaka an'izay koa ny sentosento te sakafo farany indrindrindrindra miaraka mihinana amin'ny Jesosy ilay amadika azy ary ny tena raha fantatry Jesosy hoe zay miara-manatsoboka voalohany amiko ato anatin'ity sosy ity zay le amadika dia tena ray sipotsiny moa zany fa dia tsy voalaza ny soratra masina hoe ahoana moa ny zavatra antranga fa ny azo antoka kosa dia ny ala moramora ilay amadika ny Jesosy zany ry havana ny ambiansa teo ampisakafoana kanefa ambiansa zay nanehon'ny Jesosy evim-panasary bidy dia zao na foy ny zavatra tsara indrindra Jesosy dia ny ainy zay nasehony tamin'ilay mofo zay nasehony tamin'ilay kapoka no zarany tamin'ny mpianany asa ry havana misy olona mahavita mahafo ny ainy ve ho an'ny hafa misy olona mahafo ny ainy ve isolo ny hafa misy fotoana misy antsoantso amin'ireny tabazotra-piaramonina maro samihafa ireny hoe misy olona atao grifina taova sala amin'izao ka zay mba afaka manome taova dia mba makanesa fa amin'izao andro sarotro zao za mihitsy fa manome vola vita ihany vavaka mandehany fa ny anome taova amin'izao andro zao zany aloha ohatra ny somary sarosarotra ihany zany nefa ry avako malalo amin'ny tompo neny Jesosy tsy nitaovany ihany no natolony fa ny ainy mihitsy ary zany raha teo no lazainy ry amin'ny filazantsarany zao no natoko 10-20 tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia mahafo ny ainy ho an'ny sakaizany tompontsoa lehibe ry havana no nomeny Jesosy an'reto mpianany izay inviteany reto tompontsoa lehibe satria nahafony Jesosy ny ainy nahafony le zanak'ondry tsy misy kilema ny ainy mba ho fanavotana azy eo dia misitraka izany reto mpianatra reto mba azonao sary an-tsaina ve ry havako rehefa mivavaka alohan'ny sakafo ianao ka miantso ny anaran'i Jesosy azonao sary an-tsaina ve ry havana rehefa mandray ny fanasan'ny tompo sika mpandray ny fanasan'ny tompo fa tompontsoa lehibe nomen'Andriamanitra atsika nomeny Jesosy atsika satria misitraka ilay fiainana sy fitiavan'i Jesosy isika ilay zanak'ondry tsy misy kilema no manaisotra ny fahotany zao tontolo zao ary isan'ny voalohany amin'izany miray latabatra amin'i Jesosy mba tsapanao be zany ry havako fa manaisotra ny fahotanao amin'ny tompo Jesosy ary zany ny antony fanasan'ny tompo anehoana fa eo Jesosy miray latabatra amintsika izy anehoana fa i Jesosy zay eo dia manaisotra ny fahotantsika zava-dehibe havana nataon'ny tompo amintsika tompontsoa lehibe nomeny tompo amintsika tia nome fotoana vaovao anao ny tompo amin'izao anio izao
tean'le départ vaovao aminao ny tompo amin'izao anio zao fa miaraka aminao eto ny tompo ary asainy ara-hinana aminy ianao rehefa aveo atsika mpanay mifanasan'ny tompo fa asainy ara-mihinana aminy koa sika amin'ny alalan'ny fiaraha-mivavaka tahaka an'izao na tia am-piangonana na ny atokantrano tsapanao ve zany lanja ny fitiavan'i Jesosy anao zany fanafony ny ainy mba tsy ho very ianao izaho sy ianao tokony ho faty noho ny fahotantsika fa Jesosy nanaiky ho faty teo ambony hazo fijaliana mba histrahantsika ny fiainana zany ry havana ny hevim-panahy lehibe ambaran'ny fanasan'ny tompo Jesosy Kristy ilay zanak'ondry tsy misy kilema manaisotra ny fahotako sy manaisotra ny fahotanao manaisotra ny fahotan'ny fiangonana sy ny firenena izy zany no hevim-panahy fa manahoana kosa ny lanja omentsika izany fanatrehan'ny tompo zany manahoana ny lanja omentsika amin'izany invitation an'i Jesosy zany fa be dia be ny olona inviten'i Jesosy amin'ny fanasan'ny tompo fa tsy tonga izy amin'ny akady konferensa fa tsy tonga izy amin'ny fiaraha-mivavaka fa tsy tonga izy manahoana ny lanja omentsika an'izany manasanao ry havako ndeha ho avadika tsika le perikopy ny vakina teo ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 1:20 ka ny andininy fa 7:20 ino ny ambaran'ny Paoly eo koa nazovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoky ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rano tompo izy tamin'ny fiangonana voalohany ry havako dia misy zany ny olona mandray mifanasan'ny tompo fa amin'ny fanahy tsy mendrika amin'ny fitondran-tena tsy mendrika amin'ny fo tsy mendrika ny andraisan'izany fanasan'ny tompo zany dia ambarany tompo tokoa fa fanamelohana no azony no ny amin'ny tena sy ny raha fa ny olona manao tahaka an'izany dia tahaka ny manao hoe tsy ampy Jesosy iny nataonao iny fa alao indray ianao mboako ambony hazo fijaliana fa tsy ampy iny ry avako malalo amin'ny tompo omeo lanja ny fitiavan'ny tompo anao raiso ny fanomezana omen'ny tompo anao diovo ny fo fa miinvite anao ny tompo Andriamanitra diovo ny fiainanao diovo ny fitondran-tenanao mba ho tena ho mendrika ny raisanao latabatra amin'ny tompo dia ho fitahina tokoa no azonao fa ny mifanohitra amin'ny fitahina ry havana dia ozona ka mba ho lavitra sy lavitra anao anay zany ozo amin'izany fa ny mpianatra ny tompo ny inviteny ambaran'ny Luka eto fa zaho sy ianao koa inviten'ny tompo ankehitriny fa indrindra amin'ny ratrizay koa tsara ovy mandrakariva ry havana fa tsy ho an'ny mpianatra ihany ny fahatongavan'ny fotoana fa ho asy ianao ho atsika fiangonana ihany koa fa ho indrindra matsy ny tompo manao arino ny tonga ny fotoana dia mipetraka iran'i Jesosy mban'ny apôstôly ny tompo tokoa ne hitahiry zany hevim-panahy finosy ny fanasan'ny tompo zany ao anatintsika ary ny tompo tokoa nampatsiaro atsika fa manasa sy manasanao manasantsika isan'andro ny tompo koa meteza amaly zany antson'ny tompo zany ary meteza mba ho mendrika anoloana ny tompo indrindra fa amin'ny fiavian'ny ratrizay eny amin'ny raon'ny lanitra dia an'Andriamanitra eny ny voninahiny fanofanahiny kosa hitahiry atsika amoky atsika ary na fahavelomana mendrika ny voninahitr'Andriamanitra amen.
Andeha iombana amin'ny vavaka fangatahany sika riavako. Endre ny fifalianay tompo fa afaka nandreny afatrao izahay. Endre ny fifalianay tompo fa isan'izay nasainao zahay tamin'izao anio izao. Iombo databatra miaraka aminao, hivoky ny teninao zay fiainanao anay. Tompo Andriamanitro, indreto zay maneho ny fahavononanay, ivelona amin'ny teninao, ivelona amin'ny sitraponao, ka na didy sy andraikitra iantsoroanay, na fisedrana tsy maintsy atrehanay, dia ny fahavelomana avy amin'ny teninao, ny fahatserovana fa isan'izay asainao izahay no entinay manefy ireny asa sy adidy ireny eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Tompo tianay eo, nambara tamin'ny fiangonanao tamin'izao anio izao ireo asa sy andraikitra maro izay andranao ny fiangonanao. Ny fanahinao ny tompombanay rehetra azahoany manan-tanteraka izay tandrify anay amin'izany. Fa ny teninao koa tompo dia mahampahatsiaro anay tokoa fa Andriamanitra fitiavany ianao, tsy manavaka anay izy anay izy, ka miantso ny rehetra ianao, na ny salama na ny marary. Dia mivavaka izay tompo an'ireo tsy salama, na ny atokantrano na ny amin'ny hopitaly, na tonga miara mivavaka eto ankehitriny. Ianao Jesosy lay loharanom-piainana, loharanom-piadanana, raha sitraka ao tompo. Mety eza koa nasitrana anay mpanomponao, ampisinda ny rofo sy ny fanaintainana rehetra ka iverenan'ny fahasalamana mbola hoentinay mijoro vavolombelonao. Ny teninao tompo dia mampahatsiaro tokoa fa ny fanasanao tsy eto an-tany ihany, fa mitohy mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, hatrany amin'ny fanjakanao mandra-pahatonga n'izany nefa tompo. Manana faniriana maro ny fiangonanao, ny sampana sy ny fikambanana rehetra, ao anatin'izany ny sampatizy manatanteraka amin'ny fitoam-bokatra amin'izao anio izao. Ianao nanambana ny tompona andraikitra rehetra ao anatin'izany sampana izany, mba hatonga azy eo tokoa sampana vokatsoa, hitondra soa amin'ny mpiarabelona fa indrindra amin'ny mpianakavy ny finoana. Ny fanahinao koa nomba ny fiangonanao, azahoany miara-mentana amin'izany sampana izany, hanabevon'ny fanjakanao amin'ny fanabeazana, amin'ny fitariana ny ankizy, ny tanora, ny zatovy ny lehibe, lahy sy vavy, ho amin'ny fanjakanao sy an'olo tenao anao. Dia ianao nanambana tompo ny vokatra sahanin'izy ireo, ary ianao nanambana ny fiangonanao ihany koa amin'ny fanohanana azy ireo. Fa ny tsirairay tompo mandra-piavinao ny amin'ny rahon'ny lanitra. Dia manana ny fikasana tsara ty anatinay, fianarana ho an'ny mpianatra, ny azahoana asa ho an'ny tsy manan'asa, ny azahoana manatanteraka ny asa ho an'ny efa miasa, fa indrindra ny asa fanompona eto anivon'ny fiangonana. Tompo, ampio izay azahoany mandamina ny fotoana omenao anay, fa amin'ireny sehatra sy asa rehetrareny dia miandrana ianao Jesosy, atehizara aminay mandrakariva ny fahasoavana, dia ny tenanao sy ny ranao soa, mba azahoany mivelona amin'izany, fa indrindra azahoany mizary zany ihany koa ho an'ny mpiarabelona, indrindra ny mpianakavy ny finoana. Tompo Andriamanitro, mahatsiaro ambavaka ihany koa izay ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, sy ireo tompona andraikitra ao aminy, nisy ny taparitany Antananarivo Atsinanana, ny faritra Avaratra Andohalo, sy ireo tompona andraikitra ao aminy. Ianao tompona anambana ny fiangonanao, mba hatonga ny fiangonanao tokoa ho fanasina sy fahazavana, na inona zavatra mitranga manerana n'izao tontolo izao, ary ampahery ireo tompona andraikitra rehetra, ary atsiarovana izy ireo fa ianao le lohan'ny fanasana dia eo anivon'izy ireo mandrakariva. Fa mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny firenena,
ho an'ny mpitondra isan'ambaratonga manomboka hatrany amin'ny filoam-pireneny zany ka hatrany amin'ny ankizy madinika indrindra any amin'ny isam-pokotany. Tompo Andriamanitro, miasa mahery ny fanahinao aty anatinay, ahatsiarovanay fanahy inona na inona sentrosetro aty ambany masoandro, dia manana anjara ao aminao zahay, ko ampioreno amin'ny finoana, ataovy mahatoky ianao hatramin'ny farany malagasy rehetra, fa indrindra anaiky ho tarihan'ny fanahinao. Tompo tianay, mbola maro izay mety sentrosentonay, na vinavina ny tsirairay avy, fa fantatray Tompo, fa na dia tsy voatony ny vavanay akory ary ireny, dia ianao ny mahalala ny mahasoa, ianao ny mahalala ny mahatsara anay. Koa dia tianao Tompo ny ampiombony izao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe isaorantsika riavana ny Tompo Andriamanitra noho ny amin'ny teny fampahirezana azy nomeny antsika, noho ny amin'ny anasany antsika io mpiainana miaraka aminy amin'izany fanasana masina izany. Ankehitriny ihany koa riavana dia isaorantsika ny Tompo satria maneho zava-mahagaga eo anivon'ny fiangonana izy amin'ny alalan'ireo asa vavolombelona telo izay ho atrehintsika amin'izao anio izao. Ny voalohany dia isy mpanompon'Andriamanitra mivady izay hanolotra ny zanany atao anatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa dia isy ray aman-dreny izay hanolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa, ary ny fahatelo kosa dia hitsodrano sika ireo mpiantafika rehetra andeha hitoro ny filazantsara any amin'ny efijaikema isoavana fiorenana sy ny manodidina azy rehetra. Ao anatin'ny fianjava-maneno malefaka ary avako dia manasa ny ray aman-dreny hanolotra ny zanany ho aseho eto am-piangonana anio mba handroso aty amin'ny alitara. Zanak'Andriamatoa Ranay Visan Heriandry sy Ramatoa Ratsimba Vero Marianina. Ny anaran'ny zaza dia Ranay Visan Antso Finoana. Ka dia miantso anao ny Tompo ry antso ny finoana. Mandro soetena reo telo mianaka fa anao mba ato amin'ny ilako ato. Dia fifaliana lehibe ry avako ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana izao fijoronareo telo mianaka ety amin'ny alitara izao. Tsaro fa misy fifaliana lehibe any an-danitra satria mitombo isa nisy mpiara-mivavaka eto anivon'ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ry havana ny mandray izao zaza izao sy reto ray aman-dreniny eto an-tranon'Andriamanitra ankehitriny. Zany dia noho ny fanirian'ny ray aman-dreniny te hisaotra an'Andriamanitra ilay tompony fahavelomana ary taindray fampahirezana ihany koa izy eto anatrehantsika fiangonana amin'ny fitaizana izao zaza izao. Dia miaraba anareo zahay arabaina omen'Andriamanitra ny fara, omen'Andriamanitra ny dimby, ny tompo izay nanome anareo zao zaza izao ane anampina anareo amin'ny fahasoavana rehetra tahaka ny fanambinina ny fanahinareo amin'ny fanabeazana izao zaza izao mba ho voninahitry ny tompontsika. Hivavaka isika raha io misaotra anao zahay iny amin'reto ray aman-dreny izay manolotra ny zanany eto anatrehanao, ary mankasitraka indrindra anao zay Andriamanitro iny amin'ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka amin'ny fandimby. Vavolombelona zany izy telo mianaka ankehitriny fa miara-mpifaliana amin'ny eo anatrehan'ny fiangonana ianao amin'izao ora sy fotoana izao, ary iny izy ireo mandrakizay izany. Ry Andriamanitra mpamorona anay io, ianao izay nampiditra izao zaza izao anampisa ny fianakaviana, anampisa ny fiangonana, anampisa ny firenena. Meteza Andriamanitro hita reto ray aman-dreny, hita ny mpikarakara izao zaza izao, azahoany hery, azahoany ny kolokolo amin'ny fanabeazana izao zaza izao. Ampanjakao tokantranon'izy telo mianaka Tompo, ampanjakao amin'izao fianakaviana izao ny teny sy ny fihetsika reto mba hampitiavana, ahatsapany reto fianakaviana sy izao zaza izao ny fitiavanao azy Andriamanitra iseho amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanahy mazoto ny ray aman-dreny
mba azahoany manolotra ity zaza ity amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana zay mahamety azy. Izao zaza zao ny tompo dia hotsonjovinao na amin'ny toetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankininy afenao am-pialatananao ny andro ny manontolo ka izorany amin'ny fahatahorananao manomboka amin'izao fahazazany zao mandra-piainany manontolo dia avoasesan'andro tompo ny herin'ny fiangonana azahoany fiangonana mampita amin'ny zanaka amin'ny taranaka rehetra ny fitiavanao Andriamanitra amin'ny fo rehetra amin'ny saina rehetra amin'ny fanahy rehetra ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tia zaza noentinay mangataka izany vavaka izany. Amen. Manasantsika fiangonana ry havana hitsangana dia isy telo firaritsoa ataoko azy telo mianaka dia hitehikitsika solon'ny fifandraisan-tanana aorinan'izay. Manasantsika hitsangana ry havana. No ny fataterahany fanoloana izao zaza zao dia miarabanareo ray aman-dreny zahay ary dia ny tompo tokoa ny eo ambanareo amin'ny fitezana izao zaza izao. Ento ity zaza ity ka tareo mba hitombo saina, hitombo tena, hitombo fanahy ary androso fitia amin'Andriamanitra sy ny olona ary eo ka hiomany ianareo mivady amin'ny fotoana izay mahamety izany hanomana sy hanolotra izao zaza izao amin'ny sakramentany batisa. Tehiko sy hiaravana solon'ny tanàna. Afaka mipetraka ianareo ry havako miraso anareo mivady tompo tokoa ny eo ambanareo amin'ny fanabeazana izao zaza izao. Ny hira valo amby efapolo amby roanjato ry havana nataontsika ny andeniny voalohany dia hiroso avy hatrany sika androso ireo ray aman-dreny hitondra ny zanany hanatanteraka ny sakramentany batisa. Fifaliana mandrakariva ry havako nosatsika ireto ray aman-dreny izay mitondra ny zanany eo anatrehany tompo ankehitriny andray ny sakramentany batisa. Ao ka renotsika izay ambaran'Andriamanitra amin'izao sakramenta masina izao. Hoy Jesosy, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty tany. Ko mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanodiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny miteraka dia misy fanekena izay ataonareo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ankehitriny. Efa ren'Andriamanitra izy menakafy izany fanekena ataonareo izany. Izy ane omba sy hanampy anareo
amin'ny fanefana hoe zany adito masina izany atsarofo fa ny herin'Andriamanitra tanterahany na dia hoarany fanemetsika amin'ny maha-olombelona atsika. Isika fiangonana ihany koa ry aho, ny tompony andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'izao zaza atao batisa izao. Ko manasanao hitsangana ry havana hivavaka isika. Andriamanitra raitsi-to, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesoa Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny andrenana ny sakramentany batisa, ko mitalao aminao izay raha io manatrehanay. Aoka ny fanahy masina ny mehery ny asa tanterahanay eto mpanaovany izao batisa izao, rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao, ko ampitafeno zanakao izy, ary ampiresentrika aminy no ny asa ny fanahy masina izay irenay hitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy sy tia zaza no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo ihany. Raha zafondrakoto andraina itrokina. Anaka, zao manao batisanao amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny anaka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo tianay eo, faly misaotra anao izahay, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny miombonainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatahana fiangonana Tompo dia nitehirizanao zao zaza izao eo ambany fahasoavanao ka ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio reto ray aman-dreny ny Tompo amin'ny azahoany mahatanteraka ny fanekeny izay nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy reto ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fiaraha-mitaiza izao zaza izao. Angatahana Tompo izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ankehitriny ary izy menakavy dia manolotra anareo izahay ny taratasy fanamarinana ny fahavitany izao batisa izao, ary miaraka amin'izany koa ny firana azahoany sahady manomboka amin'ny fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary dia ho indrindra ny Tompo aminareo manao ianaka, aza matahotra hoy ny Tompo, fa efa nanavitra anao ao, efa niantso ny anaranao ao, ianao. Ko mandehana amin'ny fifalian'ny Tompontsika, ary izao reto zaza reto ho voninahitra ny Tompo Andriamanitsika. Amen. Fiangonana misotsika tao anatin'ny fiofanana ary indrindra ny fiatrehantsika izany tafika masina izany. Ho asy ianao ry havana izay andeha amin'izany tafika masina izany, manasa anao mba hitsangana eny amin'ny toerana izay misy anao. Reo voatanisan'ny filohanay rehetra teo sika izay andeha nandray andro zany, ny efatra andro zany, manasa anao hitsangana ry havana. Nanomboka ny alakamisy ka tamin'ny alahady ao zao. Leo sika ry havana marobe ny ambony rihana, maro koa sika ry ambany rihana ry havana. Tsaroa fa ny Tompo no miantso, ny Tompo no mifidy ny fiangonana ao anatin'izany asa masina sy asa soa izany. Andao enotsika ny tenin'ny Tompo ry havana izay miantso sy maneraka antsika manao hoe ary nandre ny feon'ny Tompo aho nanao hoe iza no irako ary iza nandre mba ho irakay. Dia hoy izao, ity aho, irao aho. Ihany koa ny Tompo Jesosy manao hoe ho mandehany ianareo
dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra anaovatisy azo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy tandrany izay rehetra midiko anareo ary ino izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao izany teny fiantsona izany teny fanirana izany teny fampaherezana ataon'ny tompo izany ny avana ho amin'ny fiangonana manontolo fa indrindra ho antsika izay nividiny tompo ananjara amin'izany tafika masan'izany tsarovo mandrakariva fa tsy solotena namavadiny tafy efitsy zay kema ihany anao any fa tena solotena ny tompo mihitsy satria izy ny miantso anao ka na ny teninao na ny fitondran-tenanao na ny famponao dia sao hitan'ny olona tokoa fa mitafy any Kristy anao ko dia mahereza ny tompo tokoa ny momba antsika mandrakariva mivavaka isika tompo Andriamanitro misaotra indrindra fa manasanay mandrakariva ianao iombona amin'ny asa izay niantsonao nanorenanao ny fiangonana dia mba ho mpitoro ny filazantsaranao indreto ary izay tompo izay natsoina manokana ny nanjara amin'izany ianao nanafana ny fanolora-tena ampiorona ny finoana ianao no anomery sy tanjaka ary fahasalamana na ara-panahy na ara-tsaina fa indrindra raha-batana mety manao izany asanao izany fa ianao ny tomponao ampatsiaro mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny ora sy ny fotoana rehetra fa ianao no mampiteny anay ary ny fanahinao no miasa ty anatinay ko ataovy mitoky ataovy mahatoky anao hatramin'ny faran'izay tompo indrindra amin'ny fanatanterahana asa izao ho voninahitra ho irery ihany izany tompo ho fitahiana ho an'ny mponina rehetra any amin'ny faritra isoavana fa ho fitahiana ihany koa ho anay mbanao tafika masina fa indrindra ho fitahiana ho an'ny fiangonana manontolo eto amin'ny efijakema ambavadiny tafo ary zany indrindra tompony eto anambavaka ny fiangonanao ampaherezy mandrakariva mba zahoana miombona amin'ireo eraka irahanao ho an'ny soavana ireo miombona mbavaka miombona amin'ny fanohanana ara-pitaovana miombona amin'ny fanohanana ara-bola sy amin'ny torohevitra maro samihafa ary ny tanjona tompo anatin'izany rehetra zany dia ny anehoana ny voninahitrao ary ampaherezana ny vahoakanao na ny any soavana fa indrindra eto ambavadiny tafo atanjaka mandrakariva amin'ny finoana amin'ny fitiavana amin'ny fanatenana ho voninahitrao dia amin'ny anaranao Kristy mahavonjy no hanonona izany mivavaka izany misaotra indrindra tompo amen ko satria ry havana asan'ny fiangonana manontolo ny tafika masina dia manasa ny fiangonana manontolo hitsangana ry havana ka ho ataontsika ny hira 107 ny andinin'ny faharoa ao inan'izay dia atolotra ny tsodrano 107 ny andinin'ny faharoa ao inan'izay dia atolotra ny tsodrano raisanao ry havana ny tsodrano zay atolotra amin'ny anaran'ny tompo na ianao izay andehanao tafika masina ny soavina fiorenana na ianao izay mpitondra ambavaka sy mpanohana eto toerana ho tanteraka aminao any izao tsodrano masin'izao manao hoe ko mahereza sy matanja aza matahotra na mivadi-po fa momba anao ny tompo andriamanitsika amin'izay rehetra lehanao fa izy no manao aza matahotra indro zao omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao ko aminao aneny fahasoavan'i Jesosy tompo aminao ny fitiavan'Andriamanitra ray aminao ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina anio ampitsoary ratrizay amen petraka ianareo hivavaka mangina isika
ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.